Tombony betsaka kosa ireo zandary hiditra ho mpanjifa n'ilay banky be ao Madagasikara vokatry ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny zandarmeri-pirenena. Totosato tokoa mantsy ny fanaovatso ny mpiara-miasa eo amin'ny rotonta ary mitatitra ny vaovao mahakasika izay Ravakarandriamanalina sy Mamy Rasoanaifo. Hahazo tolotra manokana ireo zandary izay hiditra ho mpanjifa ny be ao Madagasikara ka hiditra amin'ny PAC fonctionnariat. Ity PAC ity dia ahafahan'izy ireo mahazo tolotra manokana amin'ireo findramam-bola ataony satria ambany ny taux d'intérêt alain'ny BO Madagasikara amin'izy ireo ka hiatra amin'ireto tolotra fampindramam-bola ireto izany dia ny prêt tous à l'école, prêt vahaolana, prêt événement familial, prêt épargne ambition, crédit à la consommation ary ny prêt immobilier akangy. Ceci confirme, si besoin est, de l'excellence des relations entre les deux entités. Les techniciens des deux partenaires ont élaboré cette convention depuis plusieurs semaines déjà. Elle débouche sur la dotation d'un PAC fonctionnariat à tous les membres du personnel de la gendarmerie nationale qui y adhéreront. Mahazo tombavanokana ihany koa ny fianakavian'ny zandarmeri-pirenena amin'ny alalan'ny prêt immobilier akany izay ahafahan'izy ireo manao fampindramam-bola hatramin'ny 20 taona ka tsy misy fiovana ny taux d'intérêt. Manamafy ny fandraisana anjara amin'ny fanomezana fafahana ny olona rehetra nanatrano manara-penitra ny BOA amin'ny alalan'ity tolotra ity. Ireo rehetra ireo no tanterahana ao anatin'ny fiara-miasan'ny BO Madagasikara sy ny zandarmeri-pirenena izay atomboka izao. Nisy moa ny fanaovatso ny mpiara-miasa mifandraika amin'izany izay notanterahana teto amin'ny foiben'ny BO Madagasikara Antaninarenina omaly. Ny BO Madagasikara moa no mitana ny larana voalohany amin'ny abetsaky ny mpanjifa manana kaonty no manana masovo maro anisy indrindra ihany koa manerana nosy.